Domina bien entendre, judoka, ceinture noire, 5e dan. Flou panorona sy mpitantana ny club de judo eto Ambohidrarano. Elaela nanomboka judo zany hatramin'ny mbola kely dia tonga amin'izao hoe mitantana club zao nahatongavana tamin'izay teo aloha dia mpiatroka manao fifanana compétition fahalalantsika anazy dia nanomboka tamin'ny 7 tamin'ny Jeux des Îles voalohany teto Madagasikara tao anatin'ny équipe nationale dia hatramin'ny 7 zava-bita tao anatin'izay ny lehibe indrindra angamba ny tompon-dakany Afrika tamin'ny 7 secret tena tsy misy fa fantatry ny olona rehetra. Fantatry ny olona rehetra ny amin'ny judo maha sport de combat anazy travail asa manao fanazara-tena dia izay no ahitana ny vokatra fa manokana moa anazy zany tamin'izay fotoana zay teo amin'ny année 90 teo nisy zany ny resaka fiofanana maromaro izay natao tany ivelany tao fiara-miasa tamin'ny frantsay, fiara-miasa tamin'ny japonais niaraka tamin'ny fédération malagasy teto an-toerana. Voalohany aloha raha ny tena marina tena tsy tena nisy hoe tanjona mety hafahafa kely ihany fa araka ny teneniko teo hoe tamin'ny taona 7 taona teo dia tena ny ray aman-dreny naporisika hoe manao fanatanjahantena judo no nisy fianakaviana efa nanao koa zany dia nampidiriny zareo nanozy dia tao anatin'ny tao tsy kelikely tonga ihany ilay tanjona izay tena nanisany voalohany reo dia nahatongavana ny tompon-dakany Afrika izay azo atao hoe tratra fa amin'ny mahafanatanjahantena azy tsy dia misy angamba ilay tena hoe fetra tanjona mitombo foana misy foana na hatramin'izao ara zany mbola misy foana ny resaka fanaovana kata, fanaovana fampianarana, fiakarana grade 6e dan, 7e dan rehetra misy tanjona maro mbola azo apetraka foana zany fa raha resaka compétition aloha zany dia azoko atao hoe nahafa-po ihany izay le hoe tompon-dakany Afrika zay moa zany ho an'ny mpiatroka na judo na fanatanjahantena rehetra azoko atao hoe anisan'ny tena dingana voalohany ngambany eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ho anahy manokana aloha zany teto Madagasikara izy natao ohatran'izay ho avy eto amintsika afaka volana vitsivitsy dia tena nisy fahatsiarovana tokoa hoe tena nisy fanomanana tena lehibe volana maro tao aloha fanindry koa teo amin'ny resaka fianarana ny fananana ny fanadinana baccalauréat amin'izany tena hoe betsaka mihitsy ny sacrifice manatsia ny le sacrifice tsy maintsy natao fa nefa nataoko hoe tena hafa mihitsy le hoe nahazo an'le médaille volamena teto toerana kosa aloha dia apprécieko an'le anao Jeux des Îles amin'ity eto hoe zavatra miraikitra sy tena anisan'ny fahatsiarovana mahafinaritra be mihitsy zay zany. Araka ny teneniko teo hoe dingana voalohany eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena mihitsy ny Jeux des Îles satria mikasika ny nosy manodidina ny ranomasina indiana le izy mahavita ny dingana iny ianao dia miakatra ambonimbony mifaniandrina indray amin'ireo aty amin'ny faritry ny Afrika ohatra faritra Afrika atsimo iny misy atsika miakatra indray ny Afrika iray manontolo izay vao mieritreritra ny iraisam-pirenena mondial moa zany raha tenena amin'ny za moa zany niaraky noho ny lafiny asa aman-draharaha dia tsy mipetraka en permanence eto Madagasikara fa izay indrindra misy an'ity club ity izay natsangako zany tamin'ny 2018 amin'ity fotoana ity zao amin'ity taona ity no feno 5 taona zany dia ny anadahako maître Elombola Rabeantandry moa zany no mitarika azy miaraka izay rehefa mandalo eto toerana moa zany dia matetika mitondra mampianatra foana tonga mitondra zavatra ho an'ireo ankizy ireo zany zava-baovao manaraka ny judo any amin'ny toerana nisy ihany koa. Matetika vehivavy foana zany eo amin'ny taranja judo no teto eto no hitako hoe asa ny tena antsy ny mety noho le angamba ny lehilahy vitsivitsy ny fahafahany miona ny vehivavy afaka micentre lelena miaraka amin'ny lehilahy zany dia atao mafimafy kokoa ny mpandihy hitako maromaro zany sao dia amin'ny vehivavy dia tena betsaka mihitsy ny tsaratsara voangana teo tsika nahitan'ny Laura tamin'ny
tompon-dakany Afrique junior izy amin'izao fotoana efa nahazo ny laharana voalohany koa teo amin'ny junior classement mondial dia niaraka taminy koa iaingo plus de 70 kilos vehivavy ihany koa dia mahafaly ilay izy dia zaho manantena hoe amin'izao dizita vehivavy tsy manambany lehilahy sanatria fa ny vehivavy mety havita zavatra betsabetsaka tsaratsara mihitsy. Ankapobeny aloha zany mety hoe mety misy fampitahana kely foana angamba na tiana na tsy tiana mihoatra amin'ny génération miainany tena moa zany zay angamba ny azo atao raha miresaka hoe malagasy dia ny fahitako azy efa tena misokatra be dia be ilay lalana zany taloha mety sarotra na mijery teknika raha mitady vidéo mitady zavatra fa amin'izao fotoana hitako hoe be dia be ilay malatsiny amin'ilay fitena opportunité ho an'ilay judoka malagasy zany mandeha na ny fampianarana amin'ny internet misy ny maître koa misy be dia manana expert japonais mandalo tsika fa hitako hoe mety mbola olana kely fotsiny angamba dia eo amin'ilay hoe fampirindrana an'izay hoe hananana équipe nationale matanjaka. Français angamba dia efa nitovy amin'ny tany voalohany any dia tena ilay fikirizana ilay fitohizana amin'ny zavatra atao rehefa natao ilay izy fantatra tonga amin'ilay toerana dia mametraka objectif foana tsy mijanona mihitsy ny judo. Zahay moa zany zao nanomboka tamin'izay 6 taona zay ataoko hoe misy objectif azo apetraka foana dia miezaka mianatra foana dia manohy an'ilay izy hatramin'ny farany dia indrindra koa zany ho anahy aloha zany personnellement tena resaka hoe passion ilay izy raha tonga amin'izay toeran'izay koa ilay tanora sasany zany dia niko hoe be dia be afaka lasa lavitra mihoatra mihitsy noho izay mba efa kelikely vitanay tamin'ny andronay.